efa impolo taona moa izao no nisin'ny THP. Fa pejy finoana kosa indray dia amin'ny alahady izao no ankalazana ny fetin'ny zanaka am-pielezana etsy amin'ny fiangonana Fjkm, Ranivo, Martiora, Lazaina, mitondra fanazavana ny tompon'andraikitra ao an-toerana mahakasika izay fankalazana ny fetin'ny taranaka izay. Ny nahatongavanay ny rahalahy eto dia ny fankalazanay ny 75e année ny zanaka am-pielezana Fjkm Ranivo Martiora Lazaina Varadrano izay atomboka ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Iatsonay ny zanaka am-pielezana sy ny teraka Lazaina tsy akanavaka rehetra zany, dia miatso atsika zany rehetra teraka Lazaina izay mba hiaraka hivavaka ao Ambatonakanga, ohatra ny hatram'izay. Eny tompoko, angamba de ho atolotro ny omeko ny président, omeko ny président zanaka ny fitenenenana. Sora tompoko. Koa dia misaotra ny vice président Rabarjona Francis name fitenenana. Koa araka zany dia fotoan-dehibe ny fitaom-pivavahana ao Ambatonakanga amin'ny alahady 17 Desambre ho avy zao. Mizara telo ny fotoana. Voalohany dia ny fitaom-pivavahana entina mankalaza sy mideran'Andriamanitra. Faharoa manarakaraka an'izay ny Noël Christmas ny zanaka am-pielezana zay hafanay ny tanora ny zanaka am-pielezana. Ary fahatelo dia ny fandraisana fanasan'ny tompo zay iarahantsika rehetrarehetra miatrika. Ny teny faneva ny fidin'ny zanaka am-pielezana dia hita ao amin'ny Salamo 5:7 andin'ny faefatra zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: ny taranaka rehetra samby idera ny asa amin'izay taranaka mifandimby ary samby anambara ny asa lehibe zay nataony. Dia ny fotoana dia ambanin'ny fitarihan'ny mpitandrina Razana Maefa Justin zay niara-ny asa tamin'ny zanaka am-pielezana nandritry ny fotoana maro. Dia mbola manentana ihany ny zanaka am-pielezana ho tonga maro be sy fampilaza fa fotoan-dehibe ho an'ny tsika avy any Lazaina io. Misaotra tompo.